Ny hoe attachement-ny olona amin'ny firenenao dia ozy izy mivady hoe mampalahelo de mampalahelo izy izy raha tany ohatran'io nolazaina fa matinona tany mamokatra misy olona mpamokatra olona mazoto miasa olona tsara fanahy nolazaina fa hoe matinona amin'izao fotoana zao mba azo saitsaina ve zany tompoko satria ny asan'io rangahy io zany dia ingénieur agronome ary dia nanentana ny tatsaha zany izy tamin'izany andro zany ny hoe amin'ny fambolena vary izay afaka zany hoe amokatra bebe kokoa zany dia ny tantara betsaka ny zavatra ny tantarainy momba ny Madagasikara ary tsisy zavatra ratsy mihitsy hoe nanana mpanampy zay ozy izy dia ireo zanak'ireo dia ny baben'ny mpanampy daholo ozy izy le ramatompo baben'ny mpanampy daholo de nisy fotoana ozy izy ny zanako lahy voan'ny coqueluche na ny kodava renireny zany de nalemy ny zanako efa tsy afaka miaina intsony ozy izy fa nany koa karaha zany de fa kely de kely ozy izy ny foana voakany de fa ozy izy anay hoe maty ty zazy ty de nisy gasy ozy izy malagasy miteny hoe andraso fa ampisotroko zavatra ozy izy ity zaza ity de nanaiky zahay satria ny dokotera efa milavolefina ozy izy tsy hitany dokotera tsony izay atao de nampisotrony io rangahy io zany ny tambavy io zanany io dia velona soamatsara ary de izay ny zanany ingénieur amin'izao fotoana izao ka isika malagasy mbola tsy hatoko tena koa zany amin'izay karazana fananana efa nomen'Andriamanitra tsika izay ny amin'ny hoe fanasitranana amin'ny alalan'ny ravikazo eo nipetrahan'ny fitokisantena confiance en soi eo nipetrahan'ny hoe estime de soi ny fanananao ny fierténao amin'ny tenanao averimberiko foana zay zavatra rehetrarehetra izay satria rehefa tsy manana an'ireo ianao tsy mahay mamolavola ny personnalité maha izy azy ianao dia mora ho an'ny matanjaka ny mamingavinganao zay zavatra zay mbola tsy ampy amintsika olombelo amintsika malagasy izay le hoe fametrahana ny aja amamboninahitra maha izy azy ianao zay ny atsika zany mbola any amina zavatra tsy de tena hoe de misy importance ny firy no anasiana n'izay zavatra rehetrarehetra izay hoe maninona no tsy miteny malagasy ranoray tsy misy maharatsy amin'izay exigence izay fa tsy izay tompoko no atao hoe tia tanindrazana zato isan-jato ianao rehefa miteny malagasy ranoray amiko ny olona tia tanindrazana ny mpitondra tia tanindrazana dia ny mijery mitsinjo ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana aminy tsy mampiditra ny malagasy amin'izao fahatrana mangitsokitsoka izao zay amiko no tena tia tanindrazana tsy mifanavakavaka samy malagasy samy manany maha izy azy azy na ny avy any avaratra na ny avy any atsimo na ny avy any andrefana na tsinana na ny ao voatany tsy mifanambanimbany amiko any ny tokony hipetrahany atao hoe fitiava-tanindrazana fa tsy tia karazan-javatra ky madinidinika aby ty ny hoe rehefa tsy manao an'izao de tsy malagasy izaho dia mandefa hira vahiny andravahako ny émissionko satria izay no mitondra ny inspiration fa zay tsy midika hoe
tsy malagasy aho tsy mandre ny tenako malagasy ary mbola fanasoavana ny malagasy izao zavatra rehetra torohevitra rehetra lazaiko zao satria ny fitiavana ambony indrindra te hanampy olona dia ny fanomezana azy ny fintana fa tsy ny trondro ny fintana izay hatonga azy ikiopa-kelatra hanana ny maha izy azy azy hanana ny fieriteny amin'ny fiainana mba haitady fa raha omenao trondro foana ny olona dia tsy mahay mitady izy tsy mahay mamitana netefa hatrany amin'ny estime de soi sy ny confiance en soi zany zavatra rehetrarehetra zany ny fitokisa-tena anika tebateban'ny olona ozongozon'ny olona ny amin'ny hoe resaka fampiasana ny ravitsara sy ny mandrava sarotra rehefa hitanao fa nahatsaranao inona moa zany no tsy maintsy hoe ny OMS ny tsy maintsy mivalidean'izay manokana ampiasao aloha zany rehefa hitanao fa mahatsaranao efizay ny zava-dehibe ary miditrao ny resaka culture sy ny ara-psikolojika ny tany iray rehefa hoe misatase amin'ny zavatra ao aminy izy a dia mizay no mitondra ny filaminatsaina ao aminy ary mitondra hatrany amin'ny fahasitranany aretina zay nefa tsy midika hoe vitatreo ny fikojanao ny tenanao satria ny fikojanao ny tenanao dia mandramaty io tompokao mandramaty fa tsy mandritra nyity coronavirus ity fotsiny ka tokony anana ny fitokisa-tenatsika isika amin'ny resaka hoe ravikazo izay ananatsika fa tsy manaiky ho voapepon'ny olona avy ety amin'ny tany mandroso satria fomba fiadiny daholo io zay nge no hipetrahany hoe etikety sy ny hoe resaka marke na ny tomobile misy marka samihafa ao ny Cadillac ao ny Ford ny Mercedes sy ny sisa kanefa samy tomobile daholo ny akanjo misy ny Coco Chanel ny Yves Saint Laurent kanefa rehefa manendrika anao lay akanjo na inona ny marka entiny ny dia manakanto ny vehivavy iray ny akanjo rehetra izay anaovany indrindrandrindra koa dia ny hoe ny personnalité an'ilay olona mitondra azy eny ny zava-dehibe ka inona moa no natafitan'ny Inde sy ny Chine sy ny Amerika Latine amin'izao fotoana zao nandresy izy amin'izay fanapepony tany vaventy izay satria ny fanapepona dia izay ake no tena hoe arma matanjaka avy amin'ny firenena vaventy fa raha ny hoe amin'ny fosin'ny saina tsy miakatra maro dia maro ny zavatra izay ananan'ny olona aty amin'ny tany adalam-pandrosoana fa tsy ananan'ny tany vaventy ka izay ake no itenenako foanany amin'ny hoe resaka fitokisa-tena mila manana fitokisa-tena isika malagasy ary atomboy ao amintsika samitsika zany zavatra zany aloha hafana hampitambatra ny hery satria raha isika samitsika koa no mifanabaty mifanambany avy any amin'ny sisiny avy any amin'ny voatany isika samitsika raha efa mametraka an'izay karazana ambaratonga izay ka ahoana moa ny ahafahanao hiatrika ny tany vaventy ny zany hoe rehefa normalizenao ny fifanambaniana ao aminao samy anao de normal aminao koa zany ny ambanin'ny tany vaventy tandremizay zavatray tandremizay zavatray ny fahaizanao miaiky fa
loko samihafa samy manany maha izy azy azy no misy ao amin'ny taninao, tsisy eraky izao tontolo izao. Izay no force-anao. Ary dia rehefa miaiky an'izay zavatra zay dia hanana bebe kokoa ny force hoentina miady amin'ny fanapim-pon'ny tany vaventy. Tadio izay zavatra zay. Mitodika manokanao amin'ny resaka savorovoro ara-politika amin'izao fotoana izao, satria ny coronavirus ity dia tsy resaka fitsabonan'ny aretin'ny coronavirus fotsiny, fa mbola misy ihany koa amin'ny tany mahantra toa ny Madagasikara ny fitsabonan'ny ara-politika, ny fitsabonan'ny maha olombelona. Izany daholo ny zavatra entin'ity coronavirus ity. Tsy mitovy mihitsy ny fiatrehana ny coronavirus aty Amerika Avaratra sy ny fiatrehana ny coronavirus ao Afrika sy Madagasikara. Mbola maro dia maro ny zavatra arenina ao Afrika sy Madagasikara aorian'ity coronavirus ity ary mandritry nyity coronavirus ity. Mila mandinika lavitavitra ary manao ny fanarenana ny zavatra rehetra izay tsy mety. Raha tsy zany dia mbola hihitsoka any amin'ny farahidiny Madagasikara. Ary dia eo no tokony hanapa-kevitra ny amin'ny hoe inona zany ny stratégie marina hitondrana an'ity firenena ity. Ny mpitondra na iza no eo, na ny mpitondra ankehitriny na iova olona hafa, dia tadidio fa rehefa tsy manatona ny vahoaka ianao dia zava-poana zany ny zavatra rehetrarehetra izany. Raha ny mpitondra ankehitriny, raha ohatra izy ka mbola te hifikitra eo amin'ny plasiny, dia tokony hijery amin'ny atsipiriany amin'izay hoe inona ny filan'ny vahoaka manerana ny Madagasikara eo na hatrany kodahodany. Atao velo izay amohanana ny dahalo sy amerenana ny sécurité. Stratégie resaka volonté fotsiny ke zany zavatra rehetrarehetra izany. Resaka finiavana dia tonga amin'izany fandriam-pahalemana zany. Resaka fahatongavan-tsain'ny tsirairay, tsy haiko hoe ny dahalo ve manao confinement amin'izao fotoana izao, sa vao mainka mirongatra amin'ny vahoaka, ny mpamaky trano sy ny mpamono olona. Fanontaniana mipetraka daholo zay, izay tokony hovahan'ny mpitondra fanjakana, satria izay ane mametrahana anao ao, ny amany olana. Tsetsatsetsatsa tsy aritra ny ahy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa fotoana izay ivoan'ny marina rehetrarehetra izao zavatra izao natomboko tany amin'ny mpivady. Eo hivoaka marina ny hoe tena fifankatiavan'ny mpivady, na hoe tena zavatra tsisy zavatra manjary ny fiarahana teo hatramin'izay ity confinement ity ny ilaza azy. Ohatran'izay koa ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana, eo no hitranga ny hoe nisy tokoa ve izay fifandraisana apo moa ve mijery marina ny vahoaka zany ny fanjakana. Mbola tsy tara ny hamitranana an'izay fifankatiavana andeha amin'ny tokony ho izy izay. Kanefa mila vitesy
goavana de goavana, aingana de aingana. Izay fanakekezana ny vahoaka izay. Izay famitranam-pihavanana amin'ny vahoaka izay. Fa raha ohatra ka tsy totosanao fanjakana izay zavatra zay amin'izao fotoana izao, fa objectif hafa ny ao anatin'ny lohanao, dia azakaka. Raha ohatra ka mivalona indray koa ny tantara, iova chapitre vaovao indray, ianao zay mieritreritra ny amadika ny tantara, tadidio fa efa tsy lamaody tsony amin'izao fotoana izao ilay fanalavitana ny vahoaka, fanambakana ny vahoaka, ny famenona ny posy, efa tsy lamaody tsony zay satria efa mifo ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ary efa mandeha any amin'ny hoe fahaleovan-tena zany ny tendance amin'izao fotoana izao. Efa tsy lamaody tsony ilay mandositra aty an-dafy rehefa nahazo nahavoaraka vola be, satria efa misy ihany koa ny tribunal international, efa misy ny fanaraha-masony ny mpaganatra, ary ny zavatra rehetra izay azoko lazaina ihany koa ho an'izay mieritreritra ny tondra ny vola be aty ivelany. Rehefa tsy miodina ne io vola io aty ivelany aty de lany ho azy eo e. Raha ohatra ka hoe vie de luxe no eritreretinao atao aty, arena mandany arena ke ny vie de luxe aty, ny fipetrahana amin'ny chateau, miakatra be ny vidin'ny courant sy ny vidin'ny rano ampiasainao ao, ny telefona manginy fotsiny ny chauffage, ny tomobile zay tsy maintsy ataon'ny entretien sy ny sisa sy ny sisa. Ka rehefa lany indray zany ve tsy miodina ny vola tatry, dia eritreritra indray na fa iverina indray zany, andeha akavatsy, eritrerety tsara zay zavatra rehetrarehetra izay. Amiko zany dia mila etanina zany ny vahoaka ny amokatra, hiditra amin'ny sehatry ny ataontsika hoe marketing sy ny business matanjaka, ary zavatra maharitra. Satria averimberitsika foana moa zany hoe ny karana sy ny sinoa, ireo zany sy ny vazaha no mbola matana ny ekonomia hatramin'izao. Iry zareo anke manana an'izay sens des affaires zay, ny hoe fanodonana ny vola, mba ho afaka iodina ny vola, mba ho afaka hipetraka mandrakariva, hitombo. Satria rehefa tsy ampitomboana io dia lany, ka tokony apetraka zany amin'ny mpiray-tanindrazana zay sens des affaires izay ny hoe ahoana ny fomba hoe fampitomboana ny vola araky ny tokony ho izy zany. Satria irona any amin'ny fangalarana daholy ny olona rehetra rehetra rehefa tsy manana an'izay sens des affaires izay. Tsy fanakianana be fahatany no ataoko eto, fa fampieritreretana atsika mpiray-tanindrazana izay atao hoe sens de responsabilité izay. Inona ny responsabilité koa amin'ny fiainako? Rehefa manao safidy ohatran'izao dia inona no iatefanin'izay? Rehefa manao acte anankiray ohatran'izao dia inona no zavatra ho azoko amin'iny décision niraisiko iny? Raha tsy miainga amin'izay hoe responsabilité ny tsirairay izay, tsy tafavoaka Madagasikara. Ary indrindra ny politikan'ny fampianarana ny vahoaka, mila mianatra ny vahoaka rehetra tompoko, ny ankizy rehetra, mba ho afaka
la hauteurany fiarovan'ny tanindrazana mba ho afaka hahazo ny fampandrosoana izay alefa aminy satria raha olona bady sy mahalala ny ininina dia mazava ho azy fa moram-bakaina ary indrindrandrindra dia ny fametrahana ao anatin'ny lohany ny fitiava-tanindrazana sy ny hoe sarobidy ane io Madagasikara izay mipoirana io ka tsy tokony ho zimbazimbaina na atao akilabao dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko